amin'ny fifaina lehibe indray no androsoana tontokatrantsika tonga amin'ny fampianarantsika izay mitondra anarana faefatra ambin'ny folo indray faly mandroso tokatrantsika indray ny ambassadeur-ny zao amin'izao fotoana izao. Larana faefatra ambin'ny folo ny fampianarantsika ary avy dia araka isotra indray ny dada Mariava noho ny amin'ny teny zay rahantsika miaino satria tsika dia hijery indray ty hoe nisy atoko faenina ambin'ny folo ty ve andiny faenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo io sy ny roapolo hatramin'ny efatra amby roapolo io ve midika fa tokony hitandrina ny didy folo sy lanamosiny efa firenena mazava ho azy ho ny valony fa tsy izay ny anam-porofona amintsika hoe inona ny antony fa inona io voalaza ao io fa tsika rehefa afaka bandatsika etra indray tena koa ny ambassadeur-ny soasiadiano tonga atokatrantsika indray ny amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana izao zany ny fampianarana larana faefatra ambin'ny folo indray ny fampianarantsika araka nefa nambarako teo dia hoe nisy atoko faenina ambin'ny folo ve ao amin'ny andininy enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo ary nisy atoko faenina ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo ve milaza sy manamafy fa tsy maintsy mitandrana didy folo nefa firenena arak'izay fampianaran'ny sasany fampitandrana didy folo maneran-tany mihitsy leo ila reto tontolo mitandrina sabata zareo sabotista reto zany tinekoka endova kitsika raha soatra masina leo dia eo tsika no andray ny fanazavana isy atoko faenina ambin'ny folo ovakitsika mianarany Eosoa zany dia manasantsika rehetra zany mahaka ny tenin'Andriamanitra indray moa ny teknisiana mampiditra ny anina aviatrany anatin'ny anina moa rehefa voalamina tsara ny sary ndao ary ampidira amin'izay ary isy atoko faenina ambin'ny folo andin'ny enina ambin'ny folo ovakitsika mianarany Eosoa fa ny afy sy ny sambany no entiny avahy fandahatra amin'ny nofo rehetra ary ho maro no voaringany eto zany dia hoe misy Andriamanitra ifandahatra amin'ny nofo rehetra ary maro no voaringany inona ny voalaza eto ony dia izay manamasina sy manadio ny tenany ao an-tanimboly ka manaraka ny iray voly zany ety zany le sary mitondra ny fandinganana beria ho an'le manamasina sy manadio ny tenany ao an-tanimboly ony ka manaraka ny iray voly izy ary zany resahana zany ary taiza zany fotoana zany ary manahoana ny fisehony zany ka mihinana ny henan-kisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy dia hiaraka ho levona avokoa ho iava io zany dia mazava be mihitsy ny avy hatrany ny teny fa ity le fandringanana be ty zany ka ho levona ty dia ireo izay mihinana ny henan-kisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy ka manaraka ny iray voly ka manamasina sy manadio ny tenany ao an-tanimboly reo zany le ho levona mazava be raha voaresaka mihinana henan-kisoa zany resana sy ny zava-betaveta sy ny totozy Israelianina indray ndresana amin'izany sy ny didy folo tsy misy hidirany hafa firenena mihitsy satria ao anatin'ny didy folo sy lanamosely hoe aza mihinana henan-kisoa sy ny zava-betaveta zao nge jerefantsika izy teny zao amin'ny aiza mo misy an'ino amin'ny Levitiosy fahafiry izy io Salomeri na jerefantsika raha ny Levitiosy toko faha 12 angambany izay hoe moany amin'ny biby maloto ety mihitsy izy ty Levitiosy 11 dia manomboka amin'ny andininy fahafiry moa zany dao vakitsika amin'ny andininy fahatelo dao tena vakitsika amin'ny andininy fahatelo amin'ny Levitiosy 11 fa lava be mihitsy le teny eo dia hotsongotsongotsika araka ny hoe reto le voalaza hoe zava-betavety reto Levitiosy toko faha 12 reto ny zany ny zatra tsy azo hohanina satria tsy mivaky kitro dia le vakitsika avy hatrany le zatra fady amin'ny zanak'Israely izy reto andiny fahatelo vakitsika zay biby rehetra mivaky kitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika dia izay no fihinanareo kanefa amin'izany mandinika sy mivaky kitro dia izao kosa ny tsy azondreo hohanina rameva satria mandinika ihany izy nefa tsy mamivaky kitro maloto aminareo izy
ny hiraka, ndrabitro, ary ny kisoa amin'ny andiny fafito, ary ny kisoa satria mivaky kitro ihany izy ka misaraka tsara kitronito, nefa tsy mba mandinika izy de maloto aminareo. Tena biby tsy mandinika zany reo, de zay ny tsy tiavan'Andriamanitra anazy hoan'ny zanak'Israely. Zay ny voalazao a. De ary amin'ny ambanilia de ao moa zany misy be biby malotsy karazany, reo daholo le voalazo be de be. Ka raha raha ty moa zany resantsika eto de tena mety hoe izy ary reo no zava-maloto aminareo. 720 Leviticus 11:24. De reo no zava-maloto aminareo zay mikasika ny fatiny dia aloto mandrapariva ny andro, azy rehetra mitondra ny fatiny dia nasan'ny fitafiny ary aloto mandrapariva ny andro. Zay ireo zany le biby maloto a ka vetaveta ny dika zava-betaveta amin'ny tany a zay tsy azo hoan'ny zanak'Israely. Ka io le hoe lalàna Moshe natokana ho an'ny zanak'Israely ireo. Efa nresantsika tany aloha be de be ny fampianarana teny zay hoe natokana ho an'ny zanak'Israely io. De fampianarana fa 13 teo zao de nyteny zay hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didy fosy lalàna Moshe, tsy natokana ho an'ny hafa firenena. Ka ity resaka hoe mivaky kitro ty sy ny karazany ty zany a de misy ny azo hoanina sy ny tsy azo hoanina. Ka rehefa mihina le tsy azo hoanina ianareo tahaka le kisoa de trandefa zava-betaveta no hoaninao a, de manao vetaveta amin'Andriamanitra ianao dikan'izany a. Fa vetavetana tikitiky teneny manao zava-betaveta io maso dikan'izay eo natreny a, de tena mandringana anao izy. Ka ny voaringana zany raha am'izao sary zao a de ny zanak'Israely fa tsy ny hafa firenena mihitsiny. Dao afaka antsika am'izay ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Leviticus 9:20 hoe rehefa tsy tazominao re tenyreo a de ozina mandeha any aminao any. Leviticus 9:20 inao zay ry izy. Vakitsika ny andininy fahatelo hoe Leviticus 26 manomboka amin'ny 3. Raha manaraka lalako sy mitandrina didika ireo ka mankataon'izany de anomenareo ranon'olana amin'ny fotoana eo sy ny maso mihafa. Io zany le fitahina ao amin'ny 2:10 am'izay de hitantsika am'izay hoe ity ny aiza mozy ao amin'ny fahafirina ao amin'ny 4:20 azafady. Ity ary ny ozina ho an'izay tsy mankatao ny teny dada iava rehetrarehetra mihitsiny a arak'izay voalaza. Fa raha tsy miheno akosinareo ka tsy mankatao ireo didy ireo a ka maivoninareo ny didiko na alina ny fananareo ny fitsipiko ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadinareo kosa ny fanekeko a de 9:20 za kosa de anao izo aminareo a hanisy fampitaroana aminareo a aretina maso zanana sy tazo mamay sy ny maro samihafa de anandrana anareo ny tavaka ho resy eo alohan'ny fahavanareo nareo. Oay tena jereo nge tena loza mahatsiravina mihitsiny. Vakeo nge Leviticus 9:20 io hoe de jereo manomboka andininy 4:20 teo ka hatrany amin'ny farany. Jereo ke ty 4:20 ty izao de zao kosa no amelanareo ka ampijaly anareo impito indray a noho ny fahotanareo de apiditra sabatra aminareo ho valiny vadinareo tamin'ny fanekeno. Ary rehefa tafangana eo anatin'ny tanànareo nareo de hanatitra rety mandringana aminareo ao. Tena loza hatramin'ny farany io a, tena zany izy hoe tena hoe hoenjeko amin'ny sabatra mihitsy zany tenin'Andriamanitra teo. Apiditra sabatra nareo ho valiny ny vadinareo tamin'ny fanekeny. De io am'izay hitantsika tarika hatramin'ny Isea teo a le voany vakitsika teo zany a avetsika vakiny am'izay ny Isea amin'ny 9:20 teo a vakitsika kely izy. Isea 9:20 a andininy 9:20 ka hatramin'ny 7:20 a io am'izay le teny ary hoe noho ny am'zareo nivadika ny didin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany a de miavo sy ny saba no entiny avy amin'ny fandahatra amin'ny nofo rehetra. Ka le nofo rehetra tenenina eto de le hafa firenena sy le Israeliany efa niditra tao anatin'io didy folo io, le hafa firenena niara nipetaka tamin'izareo tany Israel satria nisy karazana nofo be deabe tao, nisy vahiny be deabe tao, ireo zany resahana zany. Iny le nresantsika tao amin'ny Isea 9:56
andiny fahenina sy ny fafito iny koa ka hatramin'ny fahavalonka ma sy da tetiko izy teo efa mivakitsika teo sisy de ny 7 zany de eo le hoe ny afo sy ny saba no entiny ava ifandahatra amin'ny nofo rehetra le olona atao Israela zany resana zany ze nofo rehetra atao Israela zany de atao Andriamanitra fay ka maro ny voaringany avahy zay zany le voaresaka tamin'ny resaka iny resaka olona mihinana henan-kisoa sy mivetaveta tamin'ny didin'Andriamanitra io aza hoanina ho an'ny zanak'Israely sy zay rehetra efa atao Israela nitandrina lalàna Mose sy ny didy folo reo zany voaringany zany tsy misy idirany malagasy na frantsay na anglisy na sinoa na komoriana na tanzaniana na sénégalais na brésiliana na tsaikitsony e tsy misy idirany zany mihitsy dahoary izay manamasina sy manadio ny tenanao an-tanimboly ka manaraka ny ray avoana iza ndray ary ty fa io koa de anakaraiky tratra koa io de donc evakitsika efa ho bokiny Ezekela io e mbola ny zanak'Israely ihany ny resana amin'io Ezekela toko 7 donc jerevantsika kely ny teny Ezekela toko 7 de noko amendin'ny zeo jerevantsika eto zany ka amin'ny mpoendin'ny fafito io ngamany izy iny le hoe tsisy ty azo jerevantsika azy amizy iny tsy da tetindray le izy fa loha jerevantsika kely Ezekela fafily ngamany izy iny fafily iny ndraiky izy de misy le ray avoly toko 9 Ezekela 8 ngamany izy iny azy diso Ezekela toko 9 de ny andin'ny 12 vaketsika zany fa diso le teo Ezekela 8 izy fa tsy 9 Ezekela 8 Ezekela toko 9 vaketsika manomboka amin'ny 12 eto ny atantsika ny hoe misy vaketsika manomboka amin'ny 7 Ezekela toko 9 15 no manomboka vakitsika zany Ezekela 8:5 manomboka eo jusqu'à hatrany amin'ny tsy haiko izy io na 14 andro any vao hijanona de hoe izy tamiko ry zanak'olona topazo kely amin'ny lalana mianavaratra ny masonao andana zany makany jereny avaratra any de natoko tamin'ny lalana mianavaratra ny maso ka indro eny avaratry ny vavadiny altara no misy ilay sarin-javatra mampasiaro-piaro teo amin'ny fidirana zany ho miditra reo vavahatra de misy zatra efa matezitra be an'Andriamanitra zany de eo koa izy tamiko ry zanak'olona hitanao fa zay ataon'ireo de ny fahavetavetana lehibe zay ataon'ny taranak'Israely eto ka mampanalavitra amin'ny fitoerako masina zava-doza mihitsy le izy ny zanak'Israely mihitsy zany mampiditra zava-doza amin'ny tanàn'Israely ary mahatonga an'Andriamanitra tsy te hiditra tsony eo anatin'ny fitoerany masina zany hoe voalaza ty tena zatra matezitra tanteraka mihitsy zany dika zany ny zavatra atao reto zanak'Israely reto fa inona zany le izy zany satria na dada iava misy raha tsy te hiditra ao Israela tsony ao anatin'ny toerany masina zany mbola hita fahavetavetana lehibe koa ianao ka ity le fahavetavetana ny resana tary amin'ny boky nisy teo hoe manao vetaveta mihitsy le olona amin'ny Israelianina zany reto izy reto de nentiny eo amin'ny kanja eo amin'ny vavahadiny kanja ary hitako fa indro nisy lohaka teo amin'ny ampiatany de ho izy tamiko andiny fahavalo sy ny fasivy ry zanak'olona lohay ny ampitany de noloako ny ampitany ka indro nisy varavarana de ary izy tamiko midiraka jereo ny fahavetavetana lehibe ataon'ireo ty le fahavetavetana de niditra ao ka nahita fa ireo ny sary ny biby mandady tsy mikisaka reta sy ny biby hafa de zay fahavetavetana sy ny sampy rehetra any taranak'Israely io le voalaza tary amin'ny Levitikosy toko fimoziny Levitikosy 11 le nivaketsika teo io izy io voasoratra teo amin'ny rindrina manodidina 170 ary nisy olona 70 isan'ny olona taranak'Israely nitsangana teo anoloan'ireo ary jazany zanaky safana de nitsangana teo afoany samy nitondra ny loviany fandona didikazomanitra teny an-tany avy ary nisetroky ny fididika azomanitra dia nidonaka ay
120 ary izy tampo ry zanak'olona efa hitanao fa ny ataon'ny olony tranakisely amin'ny maizina de samy eo amin'ny efitrano misy sary fa hoy izy iavatsy mahita anay efa nafoy anay efa nafoy ny tany izy tena zavatoza mihitsiny izy ny manao ny ratsiny de Andriamanitra ny teneneny an'izany any tena teo tena mpanometsiny an'Andriamanitra tena tsisy lavanazy mihitsy ratsy saina zany atao ny zanak'Israely de ratsy saina ary mandraka androany de tsy mety mitodika amin'Andriamanitra tsony reo mandraka androany tsy mety mitodika amin'ny Elohe izy Elohen Israel reto hoe iavano anarany tsy mety mitodika izy ary tsy mety mitodika amin'ny Yahosoa mihitsiny izy nefa ny Yahosoa le namonjy anazy le niantona teo amin'ilay fijaliana mba hamonjy anazy novonoy olo jerevantsika mihitsy zay ao an'ny Israelianina zay teny zay hoe ahoana moa ny ilazanareo fa mbola tsy tonga io mpamonjy io ry Israelianina ary zareo miteny an'izany hoe tsy tonga zany io mpamonjy io de le hoe le zatra nataony hatram'izay mbola ataony mandraka androany tonga zay adiana profo efa tonga le mpamonjy ny andrasany zareo le niveriny hoe Elia na hoe Elia fa izy mihitsy tsy nety ny hay ary lay Elia tonga atao aminazy ary nifantsiny teo amin'ny azy fijaliana tena nampalahelo mihitsiny izy fa andao tsika aloha hijery ny tenin'Andriamanitra mikasika ny famarety hoe ito zany le hoe raha iaho voany io de jeritsika tsara izy ary nisy ao amin'ny 120 ary nisy olona 70 isan'ny olona taranak'Israely nitsangana teo alohany reo ary jazany azy zanaky Safana de nitsangana teo voany samy mitondra ny lovia fandorana didikazomanitra teny an-tany ary nisetroky ny didikazomanitra de nidonaka any amin'ny divolo izy nanao fanompo-tsampy io le misy raha iavoany hitantsika tarika tamin'ny izao bokin'ny Isaia toko 2 teo ny 170 hoe io le raha iavoany io nitsangana teo anoloan'ireo ary jazany azy zanaky Safana nitsangana teo voany io le misy anankiray nitsangana teo voany ijazany azy zanaky Safana zany dao hiventsika am'izay le bokin'ny Isaia teo iverenina am'izay izy Isaia toko 2 andininy hitatsika nytoy de miara-mieny dolo tsika etrany tokantrano hoe de miara-mandinika hoe jereo moa ty fitaka natao mpitondra fivavahana anao jereo de reo mpitondra fivavahana mampitandrana sabata sy ny didy folanao reo tena zavatra tsy izy mihitsy zavatra natokana ho an'ny Israelianina de anao ny didiny tsy maintsy mitandrana eo noho ny am'ty tony toko sy andininy tony lasa le tongo sy andininy ndray ty zany lasa mampandika lalàna ny afaran'izy lasa nentina nampitandremana ny olombelona ny didy folo noho ny am'tony teny tony nefa le tenin'Andriamanitra mahitsy be nomeny Yahva dada malala nomena ny zanak'Israely hoe ho anareo rery tya de nampidiriny le tsy mataotody mihitsy tena tsy mataotody sady tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ny hoe nasinatandremany hafa firenena tsy mataotody mihitsy tsy matahotra an'Andriamanitra nampanao an'io zay manamasina sy manadio ny tenanao an-tanimboly ka manaraka ny ray ao voany tsy izy akory zany fa jazany azy zanaky Safana de mihinana ny henakisoa sy ny zava-betaveta sy ny totozy hitatsika ny voavoalazatsika atao amin'ny Ezekela toko 9 teo reo le nijirevina teo de araky ho levina ireo zany le ho levonina reo zanak'Israely nanompo sampy rehetrarehetra reo le nofo rehetra ho levonina miaraka am'izay niaraka taminy ary nofo ireo fa tsy hoe korone biby reo fa nofo reo nofon'olona reo le ho levonina le nofo rehetra nanao an'izany nompo tena dolo na iza ary lohalarana nanao an'izany adalany de jazany azy zanaky Safana zay pisorona tam'izany fotoana zany de hitatsika mazavabe zany fa tena ity resana amin'ny Isia 66 16 ka hatramin'ny 17 tya de zanak'Israely fa tsy olona hafa firenena zany mihitsy voaporofoko taminareo zay de ozy nareo hoe ary ahoana indray le rikatra am'le ito moa le Isaia satria hoe iaraka ho levina avokoa io le dininy farany io vakitsika tsara ity hoe vakitsika tsara ty hoe de iaraka ho levina avokoa io Yahva zany hoe nofo rehetra atao Israela zany de ho levina daholo araka ny soatra masiny eo de noho ny amin'io hoe iaraka ho levina io mihitsiny ele hoe ifandahatra amin'ny nofo rehetra izy ka ho voarivako ny maro eo ny 120 io ary fa niavitsy ny saba no entiny Yahva ifandahatra amin'ny nofo rehetra ka ho maro no voaringany Yahva tena nipoteny Yahva tamin'ny hafa firenena mihitsy le zanak'Israely tena potika mihitsiny izy de nefa izy teny hoe ho arigako lareo maro no voaringako
de jereo tsara am'izay koa nety ao amin'ny andininy fito ambin'ny folo de tapany farany io fandrehanana io hoe de hiaraka ho levina avokoa iava ary azao sary zao zany de ho levina ny zanak'Israely mihitsy miara manao ny fahavetavetana izy menakavy hatrao amin'ny vavahady mihitsy nefa misy an'le sary ratsy vavahadiny Jerosalema mihitsy ny misy sary ratsy andao avetsika avakina izy dikan'izany ange ny zanak'isy Israely ray amanontolo inge no mpiteny satria eo amin'ny vavahady mihitsy ny misy an'ity fahavetavetana matsiravina ity kina zany raha tsy ny tanàna ray amanontolo ny vo ny tanàna ray amanontolo inge zany manao no foana e dao nge avetsika avakina mihitsy ny ao amin'ny andininy fahatelo ary nisy taretana na injiny ka andiny fahatelo ary nisy nitarentanana injiny ka noraisiny tamin'ny voloko ao de nisy fanananainga ho eny alelan'ny tany sy landraka nitondray ho any Jerosalema tamin'ny fahitana avy amin'Andriamanitra ho eo amin'ny vavahady mikanja anaty zany hoe nampijerevana ny Ezekela mihitsy hoe jereo zata mihitsy ao Jerosalema de jereo manomboka eto amin'ity vavahady mikanja ty mihitsy zay manatrika any avaratra de ilay nisy ny sarin-javatra fampahasary-piaro de le mampahasary-piaro ary iry teo ny voninahitry ny Israely tahaka le fahitany fitako teo amin'ny losa de hoy izy tamiko ry zanak'olona atopazy kely amin'ny lalana mianavaratra ny masonao de natoko tamin'ny lala mianavaratra ny maso Kailo eny avaratry ny vavahadin'ny altara ny olo misy le sarin-jahatra fampahasary-piaro teo amin'ny fidirana Andriamanitra tena any amin'le fidirana amin'le tempolony Jerosalema mihitsy ao mihitsy ny tena misy ny fahavetavetana ao amin'le toerana fidirany dada Iava mihitsy ny fahavetavetana matsiravina ny tao tezitra am'izay dada Iava fa inona mihitsy ty ataonareo e ka io zany le hoe noho ny amin'ny ataony zanak'Israely de fenoza mihitsy atao amin'ny tanin'ny Israely hatrany amin'ny varavarana sy ny vavahady miditra ao amin'ny tanàna normalina mandringa an'Andriamanitra tena ompiteny mihitsy le tanànan'ny Israely any de noho ny amin'io teny io am'izay le hoe horava Israely ve horava ve zany Israely de ny valiny mamaly am'izay izy ny andiny faharoa amby roapolo am'le Isiatoko faharoa amby roapolo enina amby enimpolo iny hoe tsy horipaka daholo zany nefa nareo na de andringanao izy dada Iava tsy horipako zany nareo hoe lanitaranaka nareo zany araky ny eritreritry ny olona tsy ho ataoko lanitaranaka nareo zy dada Iava de tsy midiko zay falifaly nareo menao zany Israely any fa efa matezitra ny dada Iava nge nataona mandraka androandra mba misy Israeliana maheno anany tena marina fa tsy haiko tsono izy ty de zao ny voalaza ao amin'ny andininy faharoa amby roapolo hoe tsy ho lany akory ny zany taranaka zana de andrigana za fa tahaka ny fisily lanitra vaovao sy tany vaovao zay maharitra eo anatreko izy dada Iava de ohatry zany koa ny aretany taranaka nareo zay ao amin'ny andininy faharoa amby roapolo am'izay tsika za satria misy ale hoe fanapotena ny taranaky ny Israela eo arigako mihitsy nareo arigako ny nofo rehetrarehetra podika zany ny olona Israela ny dikan'izany na vahinona tompotrano satria le vahiny le sahako moa zany efa firena zay fao atiako miaraka am'zareo hoe tsy ompiten'Andriamanitra tokoa ka rehefa ompoten'Andriamanitra le nofo rehetra ao Israela de ny teny izy hoe na de isy zany fandringanana hoe ovonoko ny nofo rehetrarehetra zany de zao ny teneny eo andiny faharoa amby roapolo fa tahaka ny lanitra vaovao sy tany vaovao zay ataoko no aharitra eo anatreko Iava de toy izany koa ny aretany taranakareo sy ny anaranareo nanome fanambarany dada Iava hoe tahaka le lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ho amboariko de aharitra am'izay io tany vaovao sy lanitra vaovao io de maharitra mandrak'izay eo anatreko de na andeha andringana sy amonanareo aza de mbola misy ataoko sisa tavela ao zay ny dikan'io fa tsy kony hoe ho tandremanatra ny amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao ny didy fosilana mosy tahaka ny ampianarin'ny olona anazy non comparaison io zareo nge le fanodinan'le devoly an'le sainareo hoe hotoizany hatrany amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao ny fitandremana didy fosilana mosy tena mivadika mihitsy ny saina rehefa tsy manaraka ny ten'Andriamanitra zany natao hoe hevitra avy any amin'ny devoly efa lazain'Andriamanitra fa natokana ho azanak'Israely ny didy fosilana mosy ary tsy azo anampiana tsy azo ny esorona inona moa zany ny tokony hidirany hafa firenena am'izany resaka zany tsy misy Andriamanitra ibedenao am'izany nge mazava nge ny lalàny
natokana ho any zanak'Israely io afaka amin'ny tenana hoe tsisy tokony hidirana io dada Iava sy Joshua satria natokana ho any zanak'Israely. Fa izay le Yaho zay le Yahovah zay sy ny Iava sy ny izy moa Jehovah sy ny maro samihafa nampianatra lozan'ny olona nampitandre manodidy folo daholo ny hafa firenena hany ka toy teny tony ny vady ary raha nanao fampitana Andriamanitra hoe ny landra sy ny tany vaovao zay ho amboariko dia tsy de maharitra eo anatrehako a zay no maharitra de nanao comparaison am'izay dada Iava hoe ohatran'izay koa no aretany taranakanareo comparaison le izy hoe tsy ho arihako daholo nareo na de niteny zay ho arihako nareo ho arihako ny nofo rehetra de ozy nefa izy hoe fa tsy ho aro anihako kosa aloha nareo le zany azy fa siako tavela foana zay ny voalaza sotra masina eo siako tavela de nisy tavela tokoa le izy a zay ny tiana resany eto hoe fa tahaka ny lanitra vao sy ny tany vaovao zay nataoko zay ho ataoko no aharitra eo anatrehako Iava de toy izany koa ny aretany taranakareo sy ny anaranareo comparaison le izy comparaison am'le faharetana hoe na de andringana zany za de tahaka an'le lanitra sy ny tany vaovao zay maharitra de ohatran'izany koa ny aretany taranakareo a na de amonona zany a tsy maintsy misy tavela foana maharitra io taranaka io ny dikan'izay tsy mety levina io taranak'Israely io ny dikan'izay zay ny tena Andriamanitra ho resahana ary raha misy zany zay olona tsy mety ho ripaka eto am'ty tany ty tsy mety ho lany mihitsy ny taranany a de io Israely io nefa nazo an'izay teny zay tsy mety ho lany zany mihitsy nenena fandringanana mandeha koa de tsy mety lany zany io ary ny teny dada Iava tsy azonao toerana mihitsy novenoviny tahaka ny hoe miakaranao ry Afrika efa nampianarina teto moa zany tamin'ny faminaniana de efa niakatra iny Barack Obama asa président américain fanambarana teto am'ty fanjakana masina ity zay ary zao koa tsika mbola ahitany Afrika hiakatra am'izay mihitsy ntsika raha vitanareo misongadina ny Afrique du Sud aoriana kely ao de tadidio ny teny ambassadeur ny Ziadia hoe ty le nyteneny mbola tsy mihetsika zao ny Afrika ary efa miteny Ziadia hoe tadidio fa hiakatra ambony ny Afrikanina ary iseho sehatra am'izany ny Afrique du Sud ary ho atahoran'izao tontolo zao izy afa-tsy ny Rosianina rery any hitanareo daholo zay teniko zay tadidio tsara ny teniko rehefa tonga ny fotoana fe ariky jereny any de tsika ianao hoe miakara ry Afrika isy atoko fahenina amby enimpolo andiny fatelo amby roapolo ary isaky ny voalohambolana sisa tsabata de ho avy nofo rehetra iakoky anatrehako Iava zay le didy fosy lanamosy natokana ho any zanak'Israely io ka ny nofo rehetra zay ao Israel de iakoaka eo anatrehany Iava am'izany fotoana zany nofo rehetra ao Israel zany lozika be tsisy idirany hafa firenena zay efa niseho tam'izany fotoana zany satria zany sary zany efa saika efa vita daholo moa zany ny tena mazy satria efa voatarika zareo efa potika zareo efa voanisesy tany zareo a ary efa nisy ambony kely sisa tao ary eo ambony kely sisa io lasa nisy problème lasa nyvateny hoe Palestina am'izao tsika zao satria rehefa niditra indray ny arabo de nitafia ny Israelianina de nivadika arabo palestinianina zareo de io ady be mahatsiravina tsy mety mijanona mandragnandroany io satria nivadika arabo daholo a le olona tao Israel tam'izany fotoana zany noho ny an'le métissage satra le métissage izy de lasa ohatran'izay raha maraka tantara anao de mahazany zany ake olona be Israel sy ny Israeliana sy ny palestiniana e olo azavaiko amitsika zany rehefa tonga ny fotoana androny a tena ho azavaina tsara amitsika ny hoe zao ny fandeha ny fiafarany zao tontolo zao ary ny ambassadeur ny Joshua Ziadia no mamaritra ny fiafarany ty tany ty satria ny teny marina de avy any am'izay tsy manota intsony satria Andriamanitra miaino an'le tsy mpanota fa tsy okony hoe miaino an'le mpanota izy non tsy miaino mpanota izy fa ny tsy mpanota no enony ary ampiasainy normalna be zany de zao hitanareo zao efa be dehibe ny famarinana zany fa hoeninareo tsy kelikely eny foana izy zay ka le olona mitandrana voalobolana sy ny sabata de ny zanak'Israely ary ny nofo rehetra enkoky eo anatrehany am'izany fotoana zany a de ny olona ao Israel daholo zany a no anao an'izany fihetsika zany a zay tavela sisa teo satria misy tsy maty tao ny dikan'izay de andiny ny fefatra amby roapolo ary ivoaka izy re zany ka jery ny fatiny olona zay efa niodina tamiko ka zay le tonga tao ny Nebukadnezar tonga tao ny Assyrianina tonga tao ny Mediana sy ny Persiana tonga tao ny Grika tonga tao ny Romanina tonga tao daholo zareo rehetra zany ary mbola namely koa ny Alemaina moa rehefa taty olindra be taty io moa tsy resantsika tsony fa le tany aloha tamy no jerevantsika lay zava-nisy efa tamin'ny andro ny zanak'Israely tamin'ny fahoriana nahazo anazy de rehefa maty ny olona
tratran'ireo mpamon'olona ireo dia mivoaka ny olona ny jery ny fatin'ny olona zay efa niodina tampo iza le niodina le zanak'Israely inge le miodina lovaka itsika re tenaandriamanitra hoe iza moa le mpiodina dia nitsoratra masina eny aleo ataontsika mamaly an'izay ao amin'ny Jeremia toko 4 aiza misy iny hoe ny Israely mpiodina ojevatsika vevely nivereny ianao ry Israely mpiodina Jeremia toko 7:12 mandehana katorio manatrika ny avaratra ireo izao teny zao hoe mivereny ianao ry Israely mpiodina hoy ava tsy ampanjombona ny tavako aminareo aho fa mindra fo aho hoy ava zay hoe ny mpiodina zany eto dia zareo Israely anina Jeremia toko 7:12 vakitsika avoaka atsika ry Jeremia 3:12 zany Jeremia toko 7:12 Jeremia 3:12 vakitsika ny tenin'Andriamanitra iza zany le mpiodina Jeremia 3:12 no vakitsika mandehana katorio manatrika ny avaratra zao teny zao mivereny ianao ry Israely mpiodina hoy ava lay mpiodina zany dia tsisa zany fa Israel le mpiodina zareo hoe jery ny fatin'ny olona zay niodina tamiko ka Israely anina zany niodina zany ozy ny soratra masina dia tsy azonao foronina olo-kafa izy dikan'izay manao sy mijery sy manaraka ny teny am'izao tsy miteny zao ka iverentsika am'izay izy sy atoko 9:20 zany dia nitapany farany indrindra satria fiditra amin'ny farantsika ary ivoaka izy ireny 4:20 ary ivoaka izy ireny ka Isaia 66:24 ka hijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tamiko Israely anina ireo fa ny kakany tsy ho faty ary ny afony tsy vonoana aiza ndray zany hoe ny kakany tsy ho faty zany eo antsika jery Isaia 14 hatony misy an'izany kakana zany ato any amin'ny elo zany Isaia 14 aloha ve jery atseky ato aloha am'zay mba tsy diso ny teny Isaia 14:4 Isaia 14 manoko ny andininy sivy vakitsika loko mindiny 7 Isaia 9:3 vakitsika aloha Isaia 14:9 aiza le misy ane kakana sy olitra zany taitra ny fiainatsita any ambany noho ny aminao mba hitsenanao amin'ny fiavianao le fiainatsita ao ambany io zany mamohany matotoy hitsenanao izy dia reny bibla rehetra tambon'ny tany anefa ho azany matotoy hitsenanao zay rehetra lasa nakany amty any amin'ny elo moa resany io aingay ny ala amin'ny seza fiandehanana ny mpanjakany firenena rehetra zay 10 izy rehetra samy teny zeo tena misy io tena ataony menjeranjerana mihitsy ny mpanjakany firenena rehetra mpanongana firenena zany eneo gne ty ho an'le mpanao ratsy zany dia zany ny fiafarananankareny koa manongana firenena zava-doza izy rehetra dia samy teny aminao hoe hay ianao koa mba efa osa takanay efa tonga takanay koa fa ianao dia no gne ty araiky 10 ndray efa navariny hoe te amin'ny fiainantsita ny tabianao mba amin'ny feony valianao kakana no ilafianao ary olotra ny mandrakotra anao zava-doza ay zany teresaka kakana sy olitra resany ry ambokiny Isaia rika ty any amin'ny elo midika zany dao ndray raha vakitsika zay ten'Andriamanitra zay aloha jeriteny an'izay koa aloha tsika vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny ao amin'ny bokiny eza moa misy aniny koa ao amin'ny bokiny Marka toko 7 no vakitsika Marka toko 7 46 Marka 9:46 ampio hoe any amin'ny afo tsy azo vonoana
any ny kakany tsy maty ary ny afo tsy vonoana. Ka any amin'ny elo ngeny zany teneny zany rakizy zay mandreritra rehetra ary ny vakindray amin'ny andiny fahavalo-amby efapolo ihany amarika toko fasivy andiny fahavalo-amby efapolo any ny kakany tsy maty ary ny afo tsy vonoana. Verina mihitsy le teny zany eto mba mietreta daholo zany tsika rehetra ny dikan'izay fa tena fatanterahany tena nge ty menatsika ty hoe lasana makany amin'ny elo nge nareo zay tena manao tsy mety am'ty andriamanitra marina ty zay ka io moa zany efa vita ny tena marina fa mety hoe lasa nakany amin'ny elo zany zany ankehitriny dia anaova ankehitsika amin'ny andininy fafito amby efapolo any amin'ny elo io resany io any amin'ny elo marika ny 46 de 47 47 ny vaketsika zao ary ny ary ranomasinao no manao fotoananao esorialy izy fa tsara ho anao ny toka maso any amin'ny fanjakan'andriamanitra no ny manana maso ny faharinany amin'ny elo de any amin'ny elo ty le misy hoe any ny kakany tsy maty ary ny afo tsy vonoina. Zany hoe ny zanak'Israely le naripaky dada Iava tamizy nomena ny didy folo efa tsy nitandrana de nalefa ny dada Iavanakany amin'ny elo reo rehefa nanany any an'andriamanitra izy zay le izy tamin'ny andro ny didy folo zany. Ary raha am'izao andro ny Ehosoa zao kosa anao mbola efa teneny hoe tsy natokana ho anao hafa firenena nge ny didy fosilana Mose fa natokana ho an'ny Israely ihany. Ianao Ehosoa rehefa tsy mety hain'ny teny Ehosoa ianao mba ho lasa tsy manota intsony de miomana koa fa rehefa maty anao de ho atsipony eny amin'ny elo koa anao. Io mazava-be ny teny any anao matory eo ambony kakana sy eo ambony olotra ary olotra ny milafika anao any amin'ny afo tsy mety maty ny dikan'izany. Zany hoe ao amin'ny fasiny ianao no mipetraka ao le olotra sy kakana saingy ianao kosa ny ary amin'ny elo ny fananao mijaly fa de minovana mandrak'izay. Mifarana ny teny miraso atsiketra nahasoa zany teny zany misy anapahana hevitra am'izay natony any Ehosoa. Manapa-hevitra itsika ho an'ny Ehosoa am'izay ianao zay mahita sy mandre fotoana ny fanavotana ny fanahy zao reny teny reny le mamatotra anareo tsy ala amin'io zava-doza manjoanareo teo didy folo sy lana Mose io nazavaiko amin'ny Tsiprieny izy na eno tsara anareo zay anjahanareo am'izay no manapa-kevitra na nareo mbola ho any amin'io afo tsy mety maty ho feno kakana sy olotra io ianao de ao amin'ny elo ny dikan'izay ho ampijaliana andro manala ny afo tsy mety maty ary tsy mety vonoana na ianao misafidy no andro mbola hipetraka ao anatin'io didy folo efa lazaina fa tsy natokana ho anao io satria efa lasa mpandika lalàna ianao atria efa nampianaranao fa ny didy folo sy lana Mose de tsy nomena ny hafa firenena fa ny lalàna nomena ny hafa firenena de ny lalàna ny Ehosoa efa nampianarina atsika foana zay fanekena vaovao nouvelle alliance ozy ny teny frantsay nomena n'io fanekena vaovao io anao io arahana misy lalàna sy didy ao de zao lalàna sy ny didy hoe milanao amin'ny didy folo fa tsy natokanao anao io hoe didiny Ehosoa zao zany ene mazava-be le teny rehefa ny teny soatra masiny hoe tsy natao anao de tsy mitady hevitra anao hoe natao atsika io zany natao hoe tena zava-doza amina tambo tena manaonao foana miantsiady amin'io Andriamanitra io anao efa lazaina fa tsy mety ve de mbola ho ataonao ihany miantsiady ianao dikan'izany aza manao an'izany tsony tsy mety zany fa tena fahadalana miopapana zany. Mifarana teny de miraso tsikeretra sambo teny Ehosoa iary hivavaka atsika ary ny fahendrena mialohan' zay vavaka ao taoko zay tena manapa-hevitra andao atao batisa am'izay andao atao batisa am'izay aza mitady hevitra maly tsony fa tsy mety tsony efa nitandrana didy folo daholo rehetrarehetra nefa tsy mety io toyna hoe ary raha ho any Israelianina indray efa Ehosoa ngeny no anazy hoe tsy mety mila ny Ehosoa ary zay le fampianarana ataotsika manaraka hoe ho an'ny Israelianina milaza ve nareo fa tsy misy zany Ehosoa zany fampianarana resitsika manaraka zay ary efa ho tadidinareo tsara fa ho atao eto amin'ity fampianarana eto ity zay hoe ho an'ny Israelianina hoe nareo milaza fa tsy misy io mpamonjy io fa mety rovina ny eritretinareo ny atongavany rovina no eritretinareo atongavan'izany mpamonjy zany fampianaranao jerevantsika manaraka zay miraso tsika samy teny Ehosoa efa tonga ny mpamonjy Ehosoa no anarany andao anatona azy am'izay andao hiaraka aminy am'izay miantso ny hafa firenena rehetra jiady na ny Amerikanina
na frantsay na anglisy na afrikanizana izy na breziliana ianao na senegaly ianao na inde ianao indien zany de kan'zay na ianao argentin na ianao tsy haiko e na français ianao na réunionnais ianao na mauricianina ianao rehefa olombelo eto ambony tany de atsoko daholo na iza na izy nareo na italianina nareo na kanadianina ianareo a miandro zay adia fotoana idiranareo aty amin'ny aosoa zao efa akaiky loatra ny fotoana efa milalao anatin'ny adalana tanteraka zao tontolo zao trevo ny ady efa mitranga io a oresantsika mihitsy ny io ady io satria io ady mandeha de tenin'ny aosoa daholo na tonga an'io avy ety amin'ny aosoa daholo na tonga avazao zatra eteny zao zay ho ambarako aminareo hatrany amin'ny fiafaranareo ro ambarako aminareo fa saingy sao de ianao maty alohan'ny farany resako de ho aiza ny afaranao fa rehefa tsy mety manatona ny aosoa de meko anao lalakalenao a ho any amin'ny elo anao na ho any amin'ny afo be zay ny fiafarana zay tsy mino an'izao fampianarana izao satria tsy misy fampianarana toto ambony tany na vita na afaka olona atao amin'ny fahotany tsy miexiste eto mihitsy zany tsy misy andriamanitra na afaka amin'ny fahotany afa-tsy tokana de dada iava raisy aosoa zanany ary tamin'ny alan'ny aosoa navitana ny famonjeny zao toriana aminareo zao ary zay miaraka aminy de tsy mahay manota intsony ary tsy indrina mafy mihitsy zay fa izany ny kaliten'io andriamanitra io araka le teny io am jauna 8:11 hoe aza manota intsony zay le jauna 8:11 ka ny ato amin'ny aosoa rery any no manana zany fahatanterahany teny zany zay tonga ato ihany no tsy manota intsony ary marina izany tsy olona ray miaina am'zany hoe fa manarivony maro zao anjaranao zany a no manapa-kevitra atao batisa mba ho tafaraka amy rehetrarehetra aza mianana intsony amy salasala ho am'zany batisa zany soraty am'zay ny anaranao efa menanareo le io ny whatsapp io ka amina tongezabe am'zay le whatsapp hitan'io le ria efa tapitra ny fampianarana da tongezabe am'zay le izy a afinaingany de eo zany nareo no manapa-kevitra rehefa mety azao fampianarana zao ary rehefa enareo ny fampianarana sy ny teny a dia tongava am'zay misoratra anarana ataovy zay atongavanareo ao am'izao atsarana zao a amin'ny fanaovana batisa mientso mandefasa whatsapp afaka mandefa mesazy nareo no whatsapp io zatra tsy de misy sary zafiry reny tsy misy sary zafiry zany whatsapp zany fa mapiditra kelikely de fotsiny ao a de afaka mandehbe ny mesazy afaka miresaka ela be mihitsika ho an'zay fantena mety ho apetraka ao na ny zatra mampieritreritra anao a fa tena eo ny ambassadeurny osoana zavatra ny farany a hoe tiany ny olana ozy anao de mamatsika ny tanjona de anao tonga ho any amin'ny lanitry ny lanitra lasa olom-baovao a ny tena sambatra ge de zany olona tsy mahay manota zany e zany ny olona sambatra ary mahita ny voalohany am'zany ao de ty hitanao ty ozany hoe tena tsy mahay manota mihitsy ny fenao raha mahay manota ve ay teny anao an'zany e fa matoa ny ambassadeurny osasy ady amy teny hoe izay tsy mahay manota intsony a ny lohalarana azy voalohany am'zany zao hitanao maso zao fa zany ny tsara indrindra zany hoe tsy mahay manota intsony faratampony tsara sy mahafinaritra indrindra ary etsoko anao hoe andao any aminay a andao anaraka ny aosoa de ho tonga soa any amin'ny lanitrylanitra anao zay fa de ndana ny soraty narana amy batisa alefasy hoe za tomko de anao batisa za tomko de iaraka aminao a iaraka amin'ny aosoa miaraka aminao a zay torinao io a andeha ho any aminareo any amin'ny aosoa aza any amin'ny lanitry ny lanitra any no ny directiontsika azo antoka 100% garantie ny andehananao makany ary afaka mifahotana garantie zany zany tsy isy pana zany tsy miexiste eto ambony tany zany fa miexiste ato amin'ny aosoa zay toriny zay ady ato rery any zay ny profy izy reny no andriamanitra iaosoa le andriamanitra manarana azy am'zay tapao ny hevitra nareo manarana azy am'zay aza mirorosainy atsoa fa tsy mety zany e efa betsaka ny fanapolofona ny menanareo de efa adalana sy tena hoe miarotsinjaka rehefa tsy mba iova am'zany efa tena voalahatra ho any amin'ny ely fenao ka de tsy mba raha zany teny marina zany a na de anao efa niaina tao anatin'ny fahotana firy taona zay hoe de tsy tonga sainy hoe tsy mety ane zany le rafitra ipetrahany e tsy izy nge zany le andriamanitra ipetrahanao sy ranao io moa tonao mpanota foana manakandroany e nefa de hainao tsara fa ny mpanota mitsipy makany amin'ny eny de mbola tsy tonga saina ihany venao mba mieritrerety andro ny fieritreretana zao a mba tonga saina satria efa miditra to amin'ny famaranana ny zava-misitsika eto am'ty tany ty miraha soa atsika etra ny ambassadeurny osasiady a ho tonga soa ty amin'ny aosoa nareo retrerany ampitan-dranomasina mihitsy zany teneniko zany a
zay efa maheno ny fampianarana sy mandray ny fampianarana ao anatin'ny panier YouTube Yahosoa TV. Io mantsy zany otrany hoe harona zany mba ametrana ny fampianarana zareo jerevana. Jereo ny fampianarana, nareo ny fampianarana. Ary rehefa hitanareo fampianarana io tsareo fa mitondra olona ho afaka mifahotana ho tsy mahay manoty intsony io fampianarana. De io le atao hoe Yahosoa. Io le tena mpamonjy ny antony atao hoe amin'ny fitsalina. Asakasaka ao raha mbola naraka anazy anao na tsy. Fa anao am'izay ny safidy, anaraka ianao tsara fofonjy. Tsy anaraka anao miomana ny fitsipazana ny amin'ny helo. Raha ohatra anao ka tsy matahotra an'ina aza makany amin'ny dokotera rehefa marary ireto ao fa mateo anao mbola mitady dokotera matahotra ny ho faty ny dikan'izay. Ka le matahotra ho faty tsy ty vatananao ty, tsy ndreko tsara. Fa lay fanao anatinao zay nomena anao natovanao ho nisy io le matahotra ny ho faty satria ho any amin'ny elo izy de matahotra izy. Fa ny ato amin'ny Yahosoa ato tsisy matahotra maty sany eto. Fa ny mampalahelo fotsiny hoe mijaly. De marary mijaly zay le hoe mampalahelo zay. Kanefa moa tsy maintsy misy foana zany. Za tsy miteny hoe tsy marary tsony aho. Zay ny teneniko hoe tsy manota intsony ny teneniko. Ary rehefa tonga ato amin'ny Yahosoa koa hoe ato amin'ny Yahosoa koa nge ianao hay neneny manampy anao fa manatona anao ka tsaolo ny fanjakana ozy ny teniny de ho ampiana daholo ianao mizaha rehetra zay mety aminao. Fa ka tsaolo ny fanjakana ary ny tena katsana de le fiainana mandrakizay hoe ho tonga any aminazy ianao. Zay ny farany teny zay aty de miraha sotsika samy teny Yahosoa de ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray zao tsika ry ariva afaka. Dada malala iayavao sotra betsako ny amin'ny fampianarana sy ny fanazavana ny teny. Matoky hahafa ho azy ny olona tsara ny fampianarana. Ary tena nanampy mihitsy ianao tamin'ny fahazahoan'ny olona n'izany teny mahitsy mazava tena madio be tsisy miolakolaka zany. Tena madio ny teny ary mazava ny teny. Dada iavao vonjeo le hafa firenena fa izay ny nanorahanao hamonjy an'le hafa firenena ary mandra-pafeno isan'ny jentilisa. Dada mala iavao ho voninahitry ny anaranao masina vonjeo ny olona. Tena kasio ny fon'ny olona sy ny sainy mba hibebaka ka ho sitrana izy hanatina zao fampianarana marina izao. Atao fantany daholo ny dika teny rehetra zay omena azy ao. Atao viazony tsara takany mba hanampy mihitsy ny enao hatrany amin'ny fandikana teny, any amin'ny fampandrenesana ny fampianarana eo amin'ny lohan'ny olona sy ny sainy ary ny fahalalany sy ny fitadidiana. Tsy ataonao misy ho tafapetraka tsony anie zay mahenonao zao fampianarana izao. Fa tena ataonao tena hitaintaina teo vonjena, mitaintaina so faty maty, mitaintaina so vereny amin'ny elo. Ataovy tena iriny aingana no vonjena dada iavao. Ataovy iriny aingana ny andeha hiaraka aminao Yahosoa. Zany angatany zay ady any. Ataovy faingana ny famonjena. Ataovy aingana ny fibebahana manerana an'izao tontolo zao. Ataovy aingana ny azakazaka manatona anao. Ataovy en'ny olona ny fampianarana. Atao miparitaka manerana an'izao tontolo zao ny teny. Ataovy en'izao tontolo zao ny fanambarana. Dada iavao Yahosoa. Ho anao ny voninahitra mandrakizay. Matoky hafa mamaly vavaka ianao ary tena mbola maly vavaka ianao. Ary ataovy tsapany olona zay mandrefa tena fitiavana ty fampianarana ty. Tena fitiavana ny te hamonjy ary anasongadina n'ilay tena Yahosoa zay ny rahanao hamonjy an'izao tontolo zao. Dada mala iayava. Aneho ny voninahitra ny teny. Alefaso ny fanainao masina hamonjy ny olona rehetrarehetra. Hampiverina sy hampitodika azy ho any aminao dada mala iayava. Aminaranao Yahosoanao zany vavaka rehetra zany. Halleluja. Amen. De miraha sotsika samy tainao soa ho amin'ny fitezan'ny fampianarana manaraka indray velomatoka.